by Mitadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ny folo zato ekeny folo. Sambatra izy. Izakizany sambatra izy any an-tsaindry izany to tena mampanonofy andry mihitsy angambo izany olona eritreretindry izany. I Priscilla e! Priscilla, fisy ty Priscilla. Ohatry, maman ve tsy mahafantatra amin'ny Priscilla? Mpiara-mianatra aminay izany ilay vehivavy tsara tarehy, tsara bika. Tsy hitako izay ratsy any aminy. Sady izay lehilahy tsy tara aminy angamba nefa tsy lehilahy tsony. Ay! Tena marina. Tena mahavariana tokoa zany tovovavy zany. Tena matalanjona mihitsy izy aloha e. Tsara tarehy be izany, azoko izay. Fa tandremo izao vaky mitsiriritra azy eo tindry. Tsiriretra ve moa tsy tsiriretra fa na ny tômôbila manatitra anazy isan'andro raha ne miova isan'andro e. Dia izany ve mampitsitsetra andry moramora eto? Mba roviana ry avy ohatry ny Priscilla. Joanna! Ay ngamba ny avy tena azo antsoina hoe sambatra. Tsy ny fananana tômôbila na ny fiovaovana fiarakodia na ny kiraro anaovana na ny akanjo. Tsy izany angeny mamaritra ny fahasambarana sy ny fiainana e. Eny e, fa izy aloha dia tena manan-karena mihitsy, manana fiainana. Tsy izany antsoina hoe manana fiainana. Fa inona? Fa izany Priscilla zany, ary izy mahay fianarana? Mahay ihany aloha izy. Mahay izany eny ary. Fa mbola tsy fiainana ihany izany e. Fa inona ihany ary ny tena fiainana e? Ny fanontaniana tena mipetraka dia ity, manana an Jesosy ve izao Priscilla zao sa tsy? Izy aloha dia tena nitsoro mihitsy hoe mitoky amin'ny herin-tsaina sy ny herim-po e. Matetika koa ny manan-karena manao an'izany matetika ary tena mila hitandremana mihitsy. Fa raha tsy manana an Jesosy nge izy ry zany, zanako malalaka mahantra indrindra eto tany e. Ohatry, mahantra ahoana? Tômôbila izany raha mpafiry ny tômôbila. Tsy haiko tsony e. Joanna, izao le fenitra mihitsy ny mila any an-tsaintsika fa tsy mitovy ny fenitry ny lanitra sy ny fenitry ny tany. Ary le tena izy Jesosy, le fiainana zao no tiako tenenina andry. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 ny resaka. Aza dinoina mihitsy ny 2:20. Ndrao dia mijerijery ny manodidina dia hiteny hoe sambatra ranona. Inona ny mahasambatra? Jereo kely azafady Jaona voalohany toko 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Mazava be ohatra ny masoandro be lohataona, rehefa tsy manana an Jesosy zany dia maninona? Dia tsy manana ny fiainana. Na manana ny zavatra rehetrarehetra aza. Fa ahoana raha no miteny an'izany ny tenin'Andriamanitra e? Isa zao manana tômôbila mety hoe mahay, mitsara tarehy. Izany rehetrarehetra izany ange Joanna mandalo daholo e. Ahoana raha zao izy indrira manana izany hatsara tarehy izany? Izany ve maharitra hoy indry? Maharitra kely fotsiny. Kely fotsiny, miantitra. Ary nga vita miantitra fotsiny fa mety hoe maty tanora. Misy an'izany ange amin'ny fiainany. Dia avy eo aninona makaiza ny fiainam-panahy? Zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Jaona voalohany 5:20. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Tadiditsika izany. Ary andao tsy mora hitsiritra an'izay mety zavatra mirantiranty eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy mahasambatra rehefa tsy misy Jesosy Kristy. Ary izany mihitsy koa ilay resaka hoe indraindray mijerijery tovolahy ny tovovavy kely, ny tovolahy indray mijery tovovavy kely koa. Tandremana izay manana an Jesosy ihany. Fa tsy hoe izay tsara kiraro sy tsara fiara sy moto. Jaona voalohany toko 5:20.
izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jesosy Kristy mihitsy mantsy ny antsoina hoe fiainana, ka mila manana an' Jesosy tao hivavaka ho amin'ny Prisila tsika, ahatonga azy tena tsy hitoky amin'ny harena sy ny voninahitra sy ny fahaizana, fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jaona 1:5. Andiny 2:20. Averintsika roa miaraka ary. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jaona 1:5-2:20. Ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirony fony zato, atao